toy ny isa-taona dia anisan'ny tsy nanadino ihany koa ireo malagasy nafoy ny ainy ho an'ny tandrazana ny commune Sabotsynamehana. Nisy araka izany fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangam-baton'ny Mahery-Fo eo an-tampon-tanànan'ny tanàna sy fanomezana voninahitra ny zokiolona indrindra ao an-toerana. Anisan'ireo natsiaro ireo malagasy rehetra nafoy ny ainy ho an'ny tandrazana ny commune Sabotsynamehana androany 7 Martsa 1770 indrindra ireo zanaky ny tanàna maty tamin'ny tolom-panafana 7 Martsa 1770. Nentina nanamariana izany dia nametraka fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangam-baton'ny Mahery-Fo ny 7 Martsa 1770 eo an-tampon-tanàna ny ben'ny tanàna ny solombavambahoaka ary ny lehiben'ny distrika ao Avaradrano notron'ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila ao an-tanàna ary ny mponina. Sabotsynamehana no resahana manokana dia manana ny anjara toerana amin'ny fankalazana izao tolom-pahafahana 1770 izao. Taratra amin'izany ny fanomezana voninahitra manokana ho an'ny zokiolona ray aman-dreny lehibe indrindra eto anivon'ny commune Sabotsynamehana izay nahatratra 200 taona. Ny commune dia manana ny tantara satria lova napetraka ray aman-dreny teo aloha io Vatolahy io ka didinay sy andraikitray ny manome lanja sy mampafantatra ny tantara-miakavana sy dinga ty aoriana ny mazava-dehibe ny ady nataon'ny zokiolona sy ray aman-dreny tamin'ny 1770. Taorian'ny fametrahana fehezam-boninkazo dia nomen'ny commune voninahitra manokana ny zokiolona indrindra ao an-tanàna izay 200 taona ka nasandratra ho chevalier de l'ordre national. Nentina nanamariana ny lanonam-pahatsiarovana ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana. Isa-taona no manamarika ny datin'ny 7 Martsa ny commune Sabotsynamehana.